fa manoloana niny raharaha Arnaud iny ihany dia anisan'ny voatonona ary ny antso any Arnaud mihitsy ny avy anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena mahakasika ny momba azy kanefa dia tsy voavamo ny olana tamin'ny fotoana fa dia tsy maintsy niverina teto Madagasikara Arnaud. Arak'izany ary dia niditra tsehatra ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny nahavoatonontonona azy tao anatin'ity raharaha ity ka raha nisy ny fampetsona ireo club anankitelo voakasika tamin'iny raharaha iny dia ny FC AZ, ny AJSA, ny CNAPS ary zareo teo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra rehefa nisy ny dinidinika ivoahana tamin'ny iny raharaha iny dia nisy ny maromaritra iraisana ka mitondra fanavana mikasika an'indray zay amin'ity ariva ity Ramatoa Rosa Rakotojavy talehan'ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministera ny tanora. Ahafahantsika mamaha ny olana anankiray dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana dia noentin'ny Fédération Malagasy ny foot taty amin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny club zay concerné tamin'ilay olana nahafahana nijery an'izay vahaolana zany entina manampy an'ilay mpilalao baolina kitra. Tsara koa ny manamarika fa anisan'ny zava-dehibe ao nandriamatoa ministra ny tanora sy fanatanjahantena ny mahakasika ny mpanao fanatanjahantena malagasy indrindra rehefa misedra olana zany izy ireo anisan'ny toromarika ny famahanany reny olana reny anatin'ny fotoana fohy izay ny anton'ilay fiaonana zany. Ny nafinaritra moa zany nandritra n'ilay fiaonana natao dia ny fahaizany rehetrarehetra ny fampiresaka sy indrindrandrindra ny fampiaino dia avy amin'izareo ihany nanome an'ilay vahaolana nahafahana mandamina an'ilay olana misy eo amin'ny Arnaud ka tapaka tao anatin'izay zany zay fanarahan'izareo hoe ilalao ao amin'ny CNAPS sport i Arnaud fa hiaraka ikarakara zany ireo club ireo amin'ny fandefasana anazy any ivelany. Inona moa ny anton'izay? Iarahantsika malala fa tsy misy mpanao fanatanjahantena tonga ho azy fa misy ny poirany ny FC AZ no nipoirany Arnaud tamin'izany fotoana ary avy tao amin'ny FC AZ izy no nandeha nalainy AJSA dia rehefa avy tao amin'ny AJSA indray izy nandeha nakany amin'ny CNAPS sport avy tao amin'ny CNAPS sport izy nilasa équipe nationale niaraka tamin'ny Barea tamin'ny kanina farany teo. Izay zany zava-dehibe koa izay fifanarahana nataony zareo teo zay hoe mba miaraka mibeneficie sy miaraka manampy an'ilay mpilalao baolina kitra zany ilay club anankitelo nipoirany mifampandefasana anazy makany ivelany. Ny sosokevitra angambany dia etaona dia manentana ny Fédération Malagasy ny football aloha ampahafantatra mazava tsara n'ilay lalàna mifehin'ilay famondran-toerana zany hoe ampahafantarina ny club ampahafantarina ny mpitantana ny club ary indrindrandrindra koa ampahafantarina daholo ilay mpilalao satria ny mpilalao koa dia mila mahafantatra zany hoe inona no lalàna mifehin'ilay fandehanany makany ivelany. Raha raisitsika zao ny kany Arnaud teo efa tonga tany ivelany izy zay vao mipoitra ilay olana. Raha niala teto Madagasikara izy tokony efa nanana ny taratasy ara-dalàna nahafahany mifindra tany amin'ilay FC Grenoble fa tsy nisy izay zavatra izay efa natao ilay fitsapana anazy tany ilay taratasy tena n'ilainy club ahafahany mijanona any amin'ilay club mihitsiny zany tsy nisy zany hoe ilay taratasy légal avy amin'ny Fédération Malagasy ny football dia eo zany no ilaina anaovana sensibilisation lehibe satria hitantsika fa ny tontolon'ny baolina kitra malagasy nanomboka tamin'ny kanina iny dia niakatra sy niakatra be zany ny lentan'ireo mpanao baolina kitra malagasy ary be dia be ny club any ivelany mangataka ny mpilalaontsika. Tsy voaingana koa tsika tamin'ny taona 2014 iny no nisy eto Madagasikara ny atao hoe Pro League zany hoe fifaninanana izay andraisana club 12 anjara manao compétition isan-kerinandro. Io zany dia anisany hampiakatra ny hahavolentany mpilalao baolina kitra malagasy ary efa mijery an'io ny any ivelany manara-maso io Pro League io tsy eto Madagasikara rehetra fa nisy efela be tany ivelany fa ny tsika taty Madagasikara n'izay vao natsangana dia noho ny fisian'ireo rafitra rehetrarehetra reo zany teo koa nisy ny assise nationale ny foot tamin'ny 28 sy 29 janvier farany teo dia noho izay zavatra rehetrarehetra zay zany tokony hametrahana mazava tsara ny iosehatra ny famondrana mpilalao io mba hialana amin'ny olana efa nisy hatramin'izay. Ministera ny tanora sy fanatanjahantena no tompona andraikitra voalohany ary mifehy ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Rariny sitsiny zany raha misy olana eo amin'ny taranja anankiray raha mandray andraikitra ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena voamay tsara rehefa iarahana manao amin'ilay fédération concernée amin'ilay izy zany hoe olana teo foty
dia niara-ny asa tamin'ny fédération malagasy ny foty raha natao ilay fionana dia ny fédération malagasy ny foty no niaraka tamin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena namahana azy tsy afaky ny atao hoe mijabaka amin'ny raha ratsy tokony hidirana zany ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena amin'ny lafin-javatra ohatran'izay ary indrindraindrindra koa Arnaud dia ao anatin'ny équipe nationale rehefa équipe nationale zany équipe ny fanjakana malagasy dia ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena no tompona andraikitra voalohany amin'ny taranja eto rehetrarehetra eto Madagasikara